Faly miarabanao manaraka ny fahitalavitry ny ampiasa amin'izao fotoana izao ny fandarana zo sy andraikitry ny olom-pirenena indray no arahanao dia loha hevitra hafa indray no entana aminao an'io zany hoe mahakasika ny fangatahana tanim-panjakana azo amidy sy ny olana ary ny ady sedrain'ireo olona manao izany fangatahana izany. Ny antony nahatonga anay antso fandaharana zany dia noho ny tsy fahavitanay mikarakara an'ilay taratasy taninay. Ny antony ihany koa dia arirariran'ny olona foana izahay noho ny tsy fanananay satria rehefa ao anatin'ny hoe tsy manam-bola maty le ray aman-dreny dia ataon'ny olona ohatry ny hoe tsinitsinina mahantra tsy manana dia arirarirana dia na dia efa niezaka ary izahay dia tena ohatry ny hoe mivezivezy fotsiny zany dia lany andro fotsiny. Tianay ho azo zany dia ny amoahana ny titranay maleo tena satria io titranay maleo tena io dia tena tsy avoakandry zareo mihitsy na dia efa nanao an'ilay fampidinana ny fitondram-panjakana 5 ary zay nisy ny atao hoe service de Analamanga tamin'ny 10 novembre 2013 zay ny napidina anazy teny amin'ny domaine dia ny chef Fokontany Ambato Maro dia ny commune Tananarivo Fahadimy dia ny mpangataka zany amin'ny anaran'ny dadanay Razafy Silibera dia ny topographie zay ny topo nidina teo dia anaky 5 zany zareo no nidina teo zay fitondrana ambony indrindra fa tsy hoe tselitsely kekely fotsiny fa fitondrana ambony mahefa 5 no nijery ny tanànanay farany teo zany tamin'ny 2013 dia nanomboka teo amin'ny 2013 zay nanomboka nandeha foana fa izy ireo dia mamezivezy anay foana afaka 20 andro afaka 3 volana afaka 2 volana dia lany teo ny taona lany teo juste hatramin'izao mbola manaraka foana zay fa io titre io ny tsy azonay hoe inona ny tsy amoahany an'le titre. Zavatra mahagaga anay hoe misy olona zany misandoka tonga dia hoe ao anatin'ilay morcellement anay io no mitsofoka dia mamoaka titre dia mavoaka ny domaine le titre nefa ny anay eto tsy avoakany mahitsy nefa ao anatin'le morcellement anay io olona io no mitsofoka dia eo indrindra ny tena zavatra mahagaga anay. Dossier tamin'ny 1982 ny very dia navaoziny tamin'ny 97. Ity 21 mai 1982 ity zany ny sary voalohany indrindra tao anatin'ny dossier-any. Dia ity plan mainty ity nipirina taty foana dia ny solony an'ilay plan rouge zany hoe very zany izy tamin'ny fotoana teo anelanelan'ity 21 mai 1982 ty fa nanavao izy tao anelanelan'izay tao ampovoany tao zany nanavao an'ity 97. Nanao fangatahana ihany koa zay nanao fitarainana tamin'ny lehibe tao amin'ny domaine tao zay nisy nalefanay tao amin'ny direction générale de service foncier. Ity fitarainana ity dia efa nataonay izy ity ny soratra ato amin'ity zany eto ambany eto hoe tompoko voninahitra ho ay dia tamin'izao fitarainana fangatahana tamin'ny 1972 ndrainay nanomboka nanamainto milaliny tany atao hoe Villa Parti Social Démocrate zay hoe 24 948 Itambarambe zany. Tamin'ny taona 21 mai 1982 izy no nanomboka nahazo an'le plan mainty zay voalazako teo aloha ary nanaovanay fangatahana teo anivon'ny fananantany dia misy ilay FN zay efa azonay zay tokony ivoaka ao anatin'ny titre maleo tenanay ity FN ity zay mitondra n'ity 567 bara 97 ity zay efa nisy teo aloha fa fanavaozana ny nataony noho ny fahaverezan'ny dossier dia tsy maintsy nanavao izy. Dia nanomboka fotoana maro no nanomboka ny vezivezena nivezivezy teny amin'ny domaine
nanomboka ny taonany 2007 ka ny farana nangataka ny 2013 zay nanao ny reconnaissance. De nalefanay ty taratasy ty de mbola mangataka tanandroa izahay zanakam-pandova hatrany zao fa de tsy misy mihitsy ny le dossier hatreto. De efa nalefanay tany amin'ny direction générale des services fonciers ty ary nitondra nyty référence ty zay hoe arrivé tonga tao aminy. Rehefa nanao an'ny fijerenany ty zay de efa nilaza izy hoe efa novaliny le izy ka ao anatin'ny dossier anay eo amin'ny domaine. De io zany le référence an'ilay fangatahanay tao amin'ny direction générale zay efa nivaliny de efa nilaza izy fa efa nalefa ny atota taratasy eo anatin'ny dossier anay eo amin'ny domaine. Zay aloha tsy manana trano mahitsy ny hatreto fa de lasan'ireo olo reo aby. Satria zay malaladalaka rehetrarehetra efa nanomboka nanaovanay fanohanana ny mahalalaka rehetra mba tsy hisy anorina. Talohan'ireo efa nisy nanorina ireo de efa nanao fanohanana zay tany amin'ny domaine, nanao fanohanana zay teo amin'ny fokotany nefany ohatrany hoe le fanohanana zany ohatrany hoe fanohanana ambava fotsiny fa tsy misy mihitsy zany hoe mba mijery hoe tena ohatra zao marina le tsindry azo lena ataon'ny olona am'reto olona reto fa de manao ihany. De mbola misy manao raha mandraka ankehitriny zao. Hatreo amin'ny nanaovana reconnaissance farany zany de feno tanteraka ny taratasy. De eo indrindra no antony hoe antaninay inona ny antony ny tsy amoahany anazy. Mbola tsy niteny mihitsy izy aloha hoe tsy ampy ny taratasinareo fa raha nisy zavatra tsy ampy de mety hoe mba nikarakara sy nanampy an'le taratasy tsy ampy zay fa feno tanteraka ny taratasy. De eo amin'le farany indrindra amin'le hoe famoahana ny titre mihitsy izy no miandry hoe miandry aloha de miandry. Ao anatin'ny fifandraisana de tena miroborobo be mihitsy le olona zay tonga de mananganangana trano daholo zay tiany rehetrarehetra ka malalaka. Io tany io mantsy efa mifefena manodidina daholo fa tsy masakana ny olona zay tsy anorina. Ary nanao taratasy izahay eo amin'ny fokotany de mangataka zay hoe mba jereo le fanananay fa de tena sotasotan'ny olona tanteraka mihitsy de tombohan'ny fokotany fotsiny moa zany. Hita sy nandalo zay fotsiny eo amin'ny fokotany, hita sy nandalo de ny olona manao ihany. Ato zao misy fangatahana mihitsy ny ato fitarainana sy fampahafantarana momba ny tany. De ny fokotany ato mana fitomboka fotsiny hoe hita sy nandalo teto amin'ny fokotany fa tsy mihitsy mifepetra hoe andeha mba hijery an'ireo olo reo. Ny fefy zay efa apetraka eo ihany koa de misy ihany konko tonga de mandrodana manimba de solony anazy. Raha mifefy zao le toerana de avy avany izy de tonga de mandrodana manimba. De ohatra zao ny tsindry azo lena mahazo anay tonga de manimba fotsiny, tonga de arodana fotsiny zavatra zay apetraka eo amin'le tany zany de tsy misy mipetraka mihitsy zany eo ambonin'le tany satria zay zavatra rehetrarehetra apetraka eo de tonga ireo olona maromaro reo tonga de misotasota hoe anao anay tsy hipetraka eo mihitsy zany de ho azo no ara-dalàna fotsiny le tany avy hoe tonga de rehefa feno mifananandry zareo ao de azo ny tany. Zonao tokoa maha olom-pirenenanao ny manao izany fangatahana tanim-panjakana azo amidy zany. Indrindra moa raha efa antonany maro ianao no nanamainty milaly teo amin'ny toerana anankiray. Misy lalàna nefa mifehizany fangatahana tanim-panjakana azo amidy zany. Izany lalàna izany dia napetraka mba hisorohana ny fifandrafiana sy ny ady mety aterak'izany fangatahana izany eo amin'ny olona izay manao ny fangatahana. Ny olana matetika pitranga nefa dia izao maro ny olona mangataka tany anankiray ary matetika ihany koa dia misy ny fifanitsahana eo amin'ny tany izay angatahana. Ahoana raha hoy ny lalàna manoloana izany toe-javatra izany? Ny lalàna vaovao mahakasika ny fangatahana tanim-panjakana, ny tanim-panjakana azo amidy, le lalàna 24 tsipika ohatra 4 tamin'ny 13 Jolay 24 dia miteny hoe rehefa misy fifanitsahana eo amin'ny tany anankiray dia tsy afaka raisiny domaine ny fangatahana fa vitaina hatramin'ny farany aloha iny taratasin'olona iny zay vao afaka miditra le anankiray
dia efa tafiditra any ohatra ka efa tafiditra ao anatin'ny tanin'olona anankiray le tany saika angatahany nefa mbola misy ambiny anazy dia vita titra mihitsy le olona anankiray tafiditra voalohany zay vao jerena hoe tsisa ny ambiny ho anazy dia iny ny afaka angatahany. Araka ny lazainy lalàna ary dia manatombo mandrakariva ny olona mametraka ny fangatahana voalohany eny amin'ny sapandrara mikarakara ny fananantany. Iverena tsika kely ny fanadiadiana raha io trangana karaha io zao ohatra dia efa tamin'ny taona 2017 no nanamainty milalo ny toerana ity iray mpianakaviana raha ity ary namaky vato ny asany ka efa tamin'ny taona 2017 ihany koa izy dia nandoa hetra mikasika izany famakina vato izany zany hoe porofo ara-taratasy zany fa efa ela tokoa izy no teo amin'ny toerana. Tamin'ny taona 2017 indray kosa nefa izy vao nanao ny fangatahana ary efa nanao fangatahana izy dia efa nanatanteraka hatrany amin'ny fanatsatoam-bato zany hoe fanaovana borna an'ilay tany ary teo tenatenan'izay dia nolazaina fa very ny atotra taratasy izay nikarakarany mba atonga hatrany amin'ny fivoahan'ny titra. Namerina ny karakara indray zany ray mpianakaviana zany tamin'ny taona 770 dia hatramin'izao fotoana hitenenana zao mbola tsy misy vokany ny fangatahana nataony nefa namparatsika tena mpiandohana fa zony mangataka tany-panjakana zay efa nanaovany efa nanamainty milala an'izany toerana izany izy fa indrindra efa ny zavatra nataony maro teo amin'izany toerana izany zoany mangataka izany. Raha fehezitsika dia 4 taona zany ny andrasany reto fianakaviana reto ny vokatra zany hoe fangatahana zany. Tsy anjaran'ny fandarana angamba ny teny hoe rariny sa tsy rariny zany fa hoentina manaitra ny enao mpijery any tokantrano zay tompona andraikitra manahaka izao fandarana izao fa ela sy maharitra loatra ary efa maty izao le ray mpianakaviana manomboka karakara indray ny mpandova fa mbola ao anaty ady tanteraka. Lalàna nefa matoa napetraka dia natao ho tanterahana ary tsy maintsy tanterahana ary ny lalàna matoa nasiana dia hoentina hiatrika sahady ny ady heverina zay tsy maintsy hisy sy ny zavatra eritreretina sahady fa mety hitranga. Maninona ary tsy ampiasaina ny lalàna misy ao anatiny zany hoe mifehy izany hoe fananantany izany ary tsara marihana fa hatramin'izao nefa ireo olona ireo na dia mbola tsy tompon'ny tany ary dia mandoa ny hetra isa taona zay alefan'ny commune ny aminy zany hoe na mbola tsy manana trano miorina eo ary izy na mbola ao anatin'ilay fangatahana ary izy dia manohy mandoa an'izany hetra rano mandrakariva hoentina nairana antsika ary hoe lava loatra maro loatra fivezivezena maro loatra fotoana very ary tsy mba ho fanajana zony tsirairay dia tokony isy fepitaona tokony hamaritra mihitsy mazava tsara nyzany resaka fangatahana tany zany na eo amin'ny alavan'ny fepitaona na midingana rehetra tokony ataon'le olona dia andraikitra ny sapandrarana andraikitra ny tompony andraikitra na andraikitra ny fanjakana mampafantatra an'izany amin'ny tsirairay avy. Ny alahelonay zany zay taranaka dia tena malahelo zay satria lay fananana zay navelan'ny rainay tsy mba misy tombontsoa anay fa nireo olona ireo no manana tombontsoa be ary tsy vitsy amin'ireo olona ireo no mifampivarobarotra ao anatin'io fanananay io. Izy aloha zany amin'ny voalohany dia zao zay zany zazam-pandova zay zany tsy ohatran'ny zao mihitsy ny fiainanay satria tany ray aman-dreninay rehefa tena nandinga zany zahay olona no velona ao anatiny rehefa zay tena olona mahantra mitongo voaomana fa raha mitoerana misy zany raha mieritreritra ny fananany dadana io zay tsy zao ny fiainanay raha ohatra ka azonay io satria azony atao zany matika folale izy fa sainginy tsy manana zay tompoko dia zao fihoriana maso anay dia zay zany mahatonga miteny sy manambara eto anatrehanareo dia mangetaheta zany zahay nivoahany titra tany razilibera zava-matratra zay zany tompony angatahana satria raha ohatra ka mbazo hoe zany io tany io tsy ahatra ohatran'izao zay zany tena mahatra mitrongo voaomany zahay ny azonay anio hoaninay anio ny azonay rapitsy hoaninay rapitsy ka raha azonay atao zany tompoko dia zay zany mba etaetanay ny voahany titranay sara tompoko. Tsy fanaran-dalàna ny fanorenana atao eo ambonin'ny tany zay mbola nangatahanao fotsiny satria mbola tsy tompon'ny tany ianao.
azonao taony mety hoe mamefy an'izany tany zany mba hoporofo sy ho fantatry ny hoe misy mikarakara ny tany anankiray fa ny ankoatr'izay dia efa nitsakitsahana lalàna. Tsy azo atao ny manorina trano na manorina zavatra vaventy eo ambony tany-panjakana izay mbola tsy nahazoana titre. Ny antony dia satria raha ohatra ka tsy eken'ny tompony andraikitra ny fangatahanao dia afaka dia tsy maintsy ho ravain'ny fanjakana, tsy maintsy ho ravain'ny tompony tany, izay hoe ny fanjakana zany ny zavatra rehetra naorinao teo ary tsy azahoanao onitra mihitsy ny fandrafana izay ataon'ny fanjakana amin'izay fotoana izay. Eo ihany koa ny tranga anankiray izay mety hoe raha mitory anao ny olona anankiray satria nanana porofo izy fa ny fangatahany no lasa mialohan'ny fangatahanao dia afaka mandrodana ihany koa izy arak'izay didin'ny fitsarana mivoaka avy eo dia afaka mandrodana an'izay zavatra rehetra orinao eo ihany koa izy dia vomafy ianao amin'izay fotoana izay satria vola no lany ao anatin'izany fanorenana izany. Ty fanady adiny ity dia milaza hoe rehefa ohatry ny ahoana ianao no atao hoe tompony tany dia inona ary ny tokony ataonao raha te ho tompony tany ianao avita ny taratasy hatramin'ny farany. Ny taratasy tokony ananan'olona ray nahafahany miteny hoe tompony tany izy dia tsisy afa-tsy ny titre na kadasitra eo am-pelantanany izay ihany. Dia itsika moa zany tsy miresaka amin'ireny karatany ireny fa hafa koa ireny dia afaka anona koa zany afaka miteny koa ny olona hoe tompony tany anankiray rehefa manana karatany ihany koa. Fa zany hoe aty amin'ny service ny domaine moa zany tsy miresaka amin'ireny fa eny bureau fotony fanana tany no misahana an'izay. Ny tena izy zany karakaraina aty amin'ny domaine ny taratasy rehetrarehetra aloha hoe le zoan'le olona rehetrarehetra mahakasika an'izay zoany taratasy mahakasika le zoan'le olona rehetrarehetra dia avy eo iny alefa ny domaine makany amin'ny service topo dia atao any ny refesina zany le tany any dia manao bornage zareo dia vita izay dia mamoaka plan ny service topo dia avy eo izy alefany makaty amin'ny domaine dia avy eo indray ny domaine no manoratra an'iny ao anatin'ny titre dia izay izay vao hoe vonona le titre hoe io le titre misoratra amin'ny rakoto rabe rasoa dia fantatra koa ny refiny dia fantatra hoe inona no nahatonga le olona nahazo an'ilay titre na io le fangatahana tanim-panjakana na io le hoe tany efa vita titre dia nanaovana fanavahana ohatra dia avy eo niteraka zanaka titre vaovao dia nirefesina indray ny zanany iny dia miverina any amin'ilay olona amin'izay dia hita ao daholo zany ny momba an'ilay olona nahazoana anazy ny refiny dia izay vao omena an'ilay olona ilay titre. Inona ary ny olana mahabetsaka ireo ady tany eto amin'ny firenentsika? Ny mpikirakirany lalàna sy ny mpampiasa izany lalàna izany mihitsy ve ny anivon'ny sampandrarany fananantany eny no tsy mahay na tsy mahafantatra an'ilay lalàna sa minitsy mahafantatra an'ilay lalàna sy tsy mampiatra izany zato isan-jato mba hisian'ny ady sy ny fifandrafiana eo amin'ny sampangataka ka teraka ho azy ny kolikoly sy ny zavatra maro samihafa ny anivon'izany sampandrara izany. Marihana manko fa malaza mihitsy anisan'ny sampandrara anankiray izay mampalaza ny fanaovana kolikoly mihitsy ny sampandrara momba ny fananana tany izany. Sa ve ny vahoaka mihitsy no tsy ampy ny fanabeazana anazy, tsy ampy ny fampahafantarana anazy hoe inona ny dingana tokony atao raha anao fangatahana izany izy, zoany mangataka fa inona kosa ny dingana tsy maintsy arahany, inona ny lalàna fehizany fangatahana tany izany, inona ny lalàna fera hoe te hanoratra tany ho amin'ny anaran'izany, te azo titre ho azy zany ny olom-pirenena anankiray ao anatin'izay fangatahana ataony. Misy lesoka be da be hita mahatonga ny ady, mahatonga ny korotana sy mahatonga ny fepotona lava be vao mahazo valiny ny olom-pirenena anankiray. Ny zavatra mampalahelo nefa dia eny amin'ny fiarahamonitsika samy mahafantatra avokoa fa misy ny ao anaty fepotona fohy dia mahavita sy mahakarakara izany, misy nefa matetika izay ireo tena sokajin'olona sahirana dia tena ela sy lava be ary tsy mahazo ny fangatahana izay andrandrainy izy eny fa na dia efa taonany maro ary izy no nanabe vono tany anankiray. Misy andraikitra zany tokony raisin'ny olom-pirenena. Ny andraikitra tokony raisin'ny olom-pirenena anankiray manoloana sy mahakasika zany hoe momba fangatahana tany zany dia tokony sahiteny ny tsy mety tsika ary sahitaky izay zavatra sahaza tsika.
mila manana andraikitra tsika voalohany indrindra ny ampahafantatra hoe zao ny zava-misy ao anatin'ny rehefa nadiadiana reny betsaka ny olona tsy samy resaka betsaka ny olona ny matahotra hoe inona no ao ambadika ny fanadiadiana anankiray izay atao aminy sahy ianao mijoro raha ohatra ka misy tranga mahazo anao toy izany zavatra izany mila miteny ianao ny andraikitra anankiray ataon'ny olom-pirenena koa dia mila mitahaka ny olom-pirenena anankiray hoe tokony hitovy ny tolotra izay atolotra ny olom-pirenena rehetra ny olona tsirairay avy izay manatona izany sampandrara izany tokony hitovy amin'ny fotoana hoe roa taona ve ny tokony ho fetran'izany azahoana valiny mahafa-po amin'izany fangatahana tany izany sa herintaona sa amam-bolana tokony hitovy ny fotoana ho an'ny olona tsirairay avy tsy hijerevana saranga tsy hijerevana tavan'olona andraikitry ny olom-pirenena ihany koa no mitaky mba isiany tolotra mahafa-po eny anivon'ireny sampandrara reny satria betsaka ny mitaraina tsy menomenina fotsiny fa tsy voavaly tsy mahafa-po ny fandraisana ao ny fiavonavonana ao ny fampivezivezena ao ny vola lany mila sa mandrava izany ary tena samitaka hoe zao ny zavatra sahaza ho an'izany olom-pirenena izany manana andraikitra lehibe dia lehibe ihany tokoa ny fanjakana voalohany amin'ny fampahafantarana ny vahoaka ny lalàna mifehiny izany hoe fangatahana tanim-panjakana azo amidy izany fa ao ihany koa ny fampiofanana n'ireny tompony andraikitra eny anivon'ny sampandrara eny mba ho mpiasa-panjakana matianina izy ireny amin'ny fandraisany an'ny vahoaka ny famezana fahafa-pon'ny vahoaka mba ho hita taratra tokoa fa tena hoe miasa ho an'ny vahoaka ny fanjakana amin'ny alalan'ireny mpiasa-panjakana eny anivon'ny birao samihafa eny indrindra fa ao anatin'ny resaka momba ny hoe fananantany isika ny tena andraikitra ny fanjakana anankiray dia ny manarina ny lesoka rehetrarehetra manarina ny tsy mety miaino ny vahoaka sy ny etaetany hoe zao ny mahory azy zao ny zavatra tsy ampy zao tokoa ny tranga misy rehefa mivezivezeny amin'ireny sampandrara reny izy ireo dia noho izay zavatra dia mba arenina ny lesoka satria mananjo ny olom-pirenena anankiray eo amin'ny taniny ho enona zay indray ary ny fandaharantsika androany mametraka ny veloma mandra-pioana ho anao dia amin'ny herintoy izao indray ny fandaharantsika miaraka amin'ny loha hevitra manaraka